Fa makasika ny fifandraisantsika amin'ireo firenena hafa eo amin'ny fiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena dia manampaizana sinoa miisa 7 avy amina taranja 5 no tonga eto Madagasikara nofana ny mpanazatra malagasy sy atleta miisa 7 mizara ny traikevany ho an'ny mpanazatra sy atleta malagasy ireo manampaizana sinoa miisa 7 mandritra ny 30 andro. Tafiditra indrindra amin'ny fiara-miasa ny Sinina sy Madagasikara izao fahatongavan'ireto manampaizana sinoa ireto izao. No safidina manokana ireo taranja manavanana ny sinoa anifanana ny malagasy dia ny taranja atletisme, badminton, haltérophilie, lomano, tenisy ambony latabatra. Aorian'ny fifanana mandritra ny 30 andro eto Madagasikara dia hiazo amin'ny Sinina indray ireo atleta malagasy miisa 7 anohy ny fifanana miaraka amin'ireo mpanazatra malagasy mandritra ny 21 andro izay mbola eo ambany fitarihan'ny reto sinoa ireto ihany koa. Hoenjana ny fifatenana ireo ankizy izay andeha any Sinina anohy ny faninanana hoy ny ministry ny fanatanjahantena satria fiaraha-miasa ny teknisianina malagasy ireo manampaizana sinoa ary ny teknisianina avy ao anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no andrafitra ny lisitra farany. Efa nambara ombieny ny ho fahatongavan'ireto délégation sinoa reto taoriany ilay fanaovana sonia ny fifanara-piara-miasa teto amin'ity toerana ity any sarotsika tsara tamin'izay fotoana izay dia mbola anao mafisina ry matao filohan'ny republika indrindrindrindra tao anatin'ilay fifanara-piara-miasa teo amin'ny firenena rotota tany Sinina tamin'ny diany farany tany amin'ny republika populaire ny Sinina zany dia tonga eto ireo délégation sinoa izay miisa 7 expert 7 izy io zany amin'ireo taranja 5 dia ny taranja haltérophilie, ny taranja natation, ny taranja tennis de table, ny taranja athlétisme ary ny taranja badminton. Ireo taranja 5 ireo zany no handefasantsika n'ireo tanorantsika hiofanany Sinina mandritra ny 9 bolana. Zay zany tena antondiany zareo hijery an'ireo tanora izay miisa eo amin'ny 7 miaraka amin'ny teknisianina mazava ho azy dia izay voatily ao anatin'izay ray volana sy efa mahazo fiofanana sahady zany zareo anatin'izay ray volana izay dia hanainga avy eto Antananarivo amin'ny 14 ny volana avril izao hiazo any Sinina ary hanao ny fiofanana mandritra ny 9 bolana ho iaho. Ka ao anatin'izany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanantena n'ireo tanorantsika ireo zany mpanao fanatanjahantenantsika ireo amin'ny atrehantsika sahady ny lalaon'ny mosina ny Jeux des Îles izay totosaina ao amin'ny Nosy Maurice amin'ny taona 20 sy 20. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fanomanantenan'izy ireo amin'ny ataontsika fifanitsanana ahafahana mandray anjara amin'ny lalao olympique ho totosaina any Tokyo any Japon amin'ny taona 20 sy 20. Ataontsika amin'izany fa somary lavitresaka nefany iveriko fa voalohany tamin'ny tantaran'ny fanatanjahantena teto Madagasikara no misy an'izany hoe mpanao fanatanjahantena amanjatony hoentina andeha hanao fiofanana amin'ilay taranja fanatanjahantena misy azy mandritra 9 bolana any ampitan-dranomasina zany ka dia iveriko fa zava-dehibe zany tokony pararaoton'ireo tanorantsika ireo mba ahafahany manatsara ny zava-bita sy indrindrindrindra tena mametraka amin'izay ny tena toerana tokony hisy an'ireo mpanao fanatanjahantena volenta eto Madagasikara. Tanjona amin'izao fampifanana atleta malagasy izao sy mpanazatra hoy Andriamatoa minisitra hatrany ny ananatsika atleta mahafeno ny fepetra hibata fandresena amin'ny lalaon'ny nosy izay atao Ats Maurice amin'ny taona 2012. Eo ihany koa ny fanomanana ny atleta malagasy hiatrika ny lalao afrikanina ho an'ny tanora sy ny lalao olimpika ho an'ny tanora izay andraisan'ny Madagasikara anjara hatrany. Eo ihany koa ireo fidina ny tompon-daka ny Afrika.